Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Fanaontsika olombelona ny menomenona na akivy rehefa misy zavatra tiantsika ho azo kanefa toa tsy mety ho azo mihitsy izany, na ihany koa mba nahazo ihany fa tsy araka ilay nantenaintsika. Midika nefa izany fa tsy mahatoky an'Andriamanitra isika, na koa tsy niankina tamin'ny mihitsy aza raha izay no azo ilazana azy. Ny ratsy indrindra dia izao, rehefa kivy isika dia manakivy ny hafa ihany koa avy eo rehefa mba anjaran'izy ireny no miandry ny anjarany. Ankehitriny anefa dia miantso antsika Andriamanitra ay antoraka tanteraka aminy. Raha misy zavatra tadiavintsika dia minofa ho azontsika izany, na tsy izay no eritreretintsika aza, fa ekeo kosa hoe izay mahasoa no ataon'Andriamanitra, dia izay mety sy tsara lavitra noho ny nantenaintsika. Manana faharetana ary andraso izay tianao azo fatratra. Azakivy, zaro ny saina anaiky, fa raha toa ka mahasoa anao izany dia omen'ilay rainao izay any an-danitra ho anao, satria izy ny tompon'ny zavatra rehetra. Izao mantsy ny voalaza ao amin'ny Marika 8:7-20. Fa hoy Jesosy taminy: hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy ny mino, natao anao izany. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa ampofaza malaina, fartomotrany andro izao. Tsy maintsy ho avy ny anjarana, dia mino fotsiny aminy, mino fotsiny aminy, mino fotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjona. Manana finone, manana finona, manana finona fa tsy maintsy ho avy ny anjarana, dia mino fotsiny aminy, mino fotsiny aminy, mino fotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjona. Iraity, iraity, fantatsika fa sarotra ny fiainana, nefa zakivy fa mitraka hiatrika, ny ady izay tsy maintsy atao hatrehana. Manana finone, manana finona, manana finona fa tsy maintsy ho avy ny anjarana, dia mino fotsiny aminy, mino fotsiny aminy, mino fotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjona. Naturals Group. Zay lay monja ny fanantenana. Manao ihany koza ny milaokivy ka hamoifo, hoe
misy ololana maro de mivakilo izano tsaro ifanona kivy de mihamalemy nefaniady tsy maintsy atao ka hagory ny hery manana finone manana finona manana finona fa tsy maintsy hoavy ny anjarana de minofotsignany minofotsignany minofotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona manana finone manana finona manana finona fa tsy maintsy hoavy ny anjarana de minofotsignany minofotsignany minofotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona minofotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona minofotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena ny namanao Stéphane Razafiany no manoloana micro ary faly tokoa raha tafahoana aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Tolorina ny arahaba omba ampiraritsoa ianao eto am-piandohana ary ambonin'ny zavatra rehetra dia enganie ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany tsy hisaraka aminao mandrakarivako. Mino aho fa efa liana indray ianao handre ny teny avy amin'i Jesosy tompontsika ary efa nomaniny hatramin'izay hoanao amin'izao fotoana izao indrindra. Kanefa toy ny mahazatra antsika dia manasanao aho mba hanondrika ny loha dia ara-hivavaka isika. Ray tsara, handray ny teny avy aminao indray izay. Miangavy anao mba hamendra fo aminay ao amin'ny zanakao dia andefa ny fanahinao masina hanomana ny fosiny sainay handray ny teninao dia ho fanamasinanao anay ne ny tenin'ny fahamarinana avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny zavatra mampahory antsika olombelona indrindra tsy misy anavahana io na mahantrana ny manan-karena dia ny fahafatesana. Eny fa na dia ho antsika kristianina koa aza, fa na dia efa nanambara aza Jesosy ohatra ao amin'ny Jaona 4:10 raha milazany amin'ny fahafatesany Lazarosy sakaizana izy fa toy ny toromaso ihany izany fahafatesana izany ary noporofoiny teo no eo izany teniny izany dia mbola mivembena sy tao maizina toandro ihany ny fiainantsika rehefa mamely ireo olo malala antsika ny fahafatesana. Ho famparezana ho antsika dia izao no lazainy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 4:12 andininy 7:17 manao hoe: amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo, fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy fa ny asany manaraka azy. Tsy izay rehetra maty akory no lazainy ny soratra masina fa hoe sambatra, fa ireo izay maty ao amin'ny tompo ihany. Ny tompo eto dia tsy iza mazava loatra fa Jesosy. Koa izay maty ao amin'i Jesosy izany no ambara fa sambatra, izany hoe maty tao amin'ny finoana
fa Jesosy dia nisolo azy amin'ny mahakasika ny fiainany manontolo, koa noho ny tsy fahatanterahany sy ny fahalemeny isan'andro, ary ny otany rehetra tsy resiny no nahafaty an' Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Mino ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiainana mandrakizay, izay atolony ho an'izay nanaiky azy ho mpamonjy sy mpisolo ary mpanavitra ny tenany manokana izy. Ho ny soratra masina ho an'ny olona toy izany manao hoe sambatra izy. Ny toyny ao amin'ilay toko sy andininy teo dia manao hoe fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy fa ny asany manaraka azy. Ny antony ilazana hoe sambatra izany na dia maty aza dia satria no izy nino ny famonjena ao amin'i Kristy. Ny vokatr'io finoana io dia fitsaharana, ary aveo dia ireo asa vokatry ny finoana nananany dia mbola hiteny eo amin'ny toerany foana na dia maty azy izy. Ohatra iray ao amin'ny Baiboly no alaitsika, dia ny iray amin'ireo jiolahy niara-nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, voalaza ao amin'ny filazantsarany Lioka 7:20, andininy 7:70 ka hatramin'ny 7:70. Tsy vakitsika fa somary lavalava ihany moa ny fotoanantsika voafetra, fa miangavy ianao ahamaky azy manokana. Lioka 7:20, andininy 7:70 ka hatramin'ny 7:70. Nino izy ilay jiolahy zany, na dia teo amin'ny ora farany teo amin'ny fiainany, fa ho famonjena ho azy no nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary nahazo valiny teo no eo avy amin'i Jesosy izany finoany izany. Tsy misy fantatsika izay andinindininy amin'ny fiainana na jiolahy azy tany aloha, ka nahatonga azy nombona teo amin'ny hazo fijaliana koa. Sitrak'Andriamanitra nefa ny tsy hahafantarantsika izany, satria tsy hahaso antsika, fa izay notehirizina kosa ho antsika dia ny famonjena azony vokatry ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Tanteraka arabaky teny ho azy eto, izay voalaza amin'ny bokin'ny Romanina 9:9 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, niara-maty tamin'i Jesosy izy dia nona fa hiara-belona aminy koa. Miara-miaiky amiko ianao fa sambatra izy, ary ny asan'ny finoana izay nitondra famonjena mandrakizay ho azy no ahatsiarovana azy mandrakizay, fa tsy izay asa na jiolahy azy akory. Tsy voatery andro ny ora farany amin'ny fiainantsika taka io jiolahy io akory isika, vao ino sy ho faty ao amin'i Kristy na miaraka amin'i Kristy, ary aneo ny asan'ny finoana tahaka azy koa. Fa ho ny apôstôly Paoly, raha mbola velona izy ao amin'ny Galatianina 2:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hatrany, voaombo miaraka amin'i Kristy ao amin'ny hazo fijaliana. Ary koa ao amin'ny Korintianina 2:12 andininy 2:30 ka ny tapany farany indrindra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa maty isan'andro aho. Io izy lazaina fa maty isan'andro sy voaombo miaraka amin'i Kristy io, dia azavainy ao amin'ny Galatianina 5:10 andininy 4:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Ary farany ao amin'ny Korintianina 2:4 andininy 10 dia hoy ny fanazavan'ny apôstôly Paoly ihany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay. Ny antony mba aseho ao amin'ny fiainanaiko ny fiainan'i Jesosy. Misy telo kely eo amin'ilay hoe fahafatesan'i Jesosy izay midika ery ambany manao hoe famonoana an' Jesosy. Asainy ny tompoko ianao androany mba hitondra ny famonoana an' Jesosy mandrakariva ao amin'ny tenanao, ka hanombo na hamono ny filany nofinao sy ny faniriny rehetra miaraka amin'i Kristy. Fa sambatra izay maty, dia izay maty ao amin'ny tompo, hoy ny tenin'Andriamanitra, fa ny asany manaraka azy. Hoy ny apôstôly Petera, ao Petera 2:2 Petera 2:2 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary izy, Jesosy ilay izy,
nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny azo mba ho fatiny amin'ny ota isika ka ho velona amin'ny fahamarinana mba ho velona amin'ny fahamarinana noho ny asan'ny finoana isika no nitondran'i Jesosy ny otantsika teo ambonin'ny azo fijaliana. Ko raha velona isika androany sy amin'ny ho avy amin'izay andro mbola omeny ny tompo antsika dia aoka ho velona ao amin'ilay tiantsika sy ho an'ilay tiantsika ka nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Farany amin'ny Kolosianina 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Ary raha iseho Kristy fiainantsika dia ara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Sambatra izay maty dia izay maty ao amin'ny tompo mba ho faty isan'andro amin'ny tompo ane isika ary ho faty ao aminy koa ko raha mbola tsy tonga alohan'ny fiafaran'ny fiainantsika eto tany ny fiavian'ny fanondroany dia ho sambatra isika satria maty ao amin'ny tompo. Raha izany mantsy noho izy dia ho sambatra tokoa isika araka ny tenin'Andriamanitra rahateo. Tanteraka amin'ny tsirairay avy izany. Amen. Mandra-piaona indray ary. Sambatra ufanganana na utukikyu Dianau nutubukushi Baumundikyu tsara Zai wanigaku Tukikyu tiayana wazamanda uwali Biaini fiaina kusi Bamundi ekeku Itundrai wanyandamitra Hidure Miai Piainala Nahatunga nekchelichu Isaina nyadini mafi Umana piare Riraya wandumi Fazaveli rere Zahai Yadunai tifafui Tiajiva lamparana Emer Fundi. Fati antukizai manumpu anau Jesús Fiadana pusifanai nue fai ainani Sachianilana Marunu lave wankavisi e wankavanana Fizai mananani Jesu Bandresini fiainani Itumpunu herini Hidure Miai Piainana Nahatunga nekchelichu Isaina nyadini mafi Umana Riraya wandumi Zay lay injany fanantinana Fazaveli rere Zahai Yadunai tifafui Tiajiva lamparana Nipanupu mawazafui Baumeu fitsaharana Detui Zahai Jesús
asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. manolotra arabanao ny feon'ny fanantenana, manasanao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Anisan'ny volomora atao nefa fidiram-bola tsara ny volontsaramaso sady sakafo tsara ihany koa. Fa tiantoka nefa no mitranga raha toka hatratry ny aretina na ny bibikely ny fambolena izay atao. Inona ary ny fiarovana? Ary raha sanatrika efa tonga ny aretina sy ny bibikely, inona ny vahaolana? Torohevitra mahakasika izay indrindra ary ndeha rahantsika eto miaraka amin'ny namana Rasolofo Sendra. Aizy nareo atiry zefa. Aizy ole. Za hitako ka tsy solona ato Ramatoa. Ety amoron-dalana ety ve anao rolodiny miantsoantso ho renin'ny olona fa andao hiditra ao an-tokotany a. Tsy enonao ve zany alika zany e? Nahazo alika be mihitsy angambary zefa. Sady sotso ny fatotrako androvotra amin'ny pataloha eto. Ora lody a. Enao ve lehilahy sa tsy lehilahy? Fa nga io mahalasy mahavavy Ramatoa tia. Ndany ianao raha hiditra fa aleo andrasako eto. Aizy nareo atyra zefa. Aiza ary lidy a. Ora mily a. Tsy miantoka raha roa. Tsy maninona io e. Alika riambadikely oadinareo ary lidy a. Io oariny ianao Ramiry. Ody e. Otre mandroso Ramiry a. Mandroso e. Azafady fa tsy henoko mihitsy. Lidiko mo tsy mbola tonga fa lasa niakatra any andrenivohitra any. Ay ve. Adray. Fa maninona ny lavitra any Ralody a. Fa midira ty e. Etres. Ovinandray ary ty miafafy ty ringia. Ie. Avy e. Gaga mihitsy ako. Etres. Azafady rery izy mivady fa revony amin'ny radio io. Raha tsy ny feoan'ny bokotra ny vovo mafy tsy henoko mihitsy hoe misy olona tato midirangana aloha e. Zay ariny ianao Ramiry. Midirangana rehefa tsy hiditra ianao aloha hidirako angana fa tsy mahatoky an'io alika boksa be io ako. Aza manosika raha lody a. Tsy vitatra amin'ny ferabana olona mariny. Ay ve matahoatra ny boks ty Ralody e. Fihinandray. Tsy maninona io se ty a. Alikiko. Jerety firanonranony sy ny fijery. Ny feon'ny salamizanadio. Ay zany Ralody a. Alika abangany io fa ny masonareo tena efa vodona mihitsy. Ny feon'ny fotsiny no ilaina mba ho solon'ny lakiloso fanairany e. Marina ve zany ringaty. Marina zany ia. Vonivorona fotsiny zany izy ty. Oaio. Marina tokoa zany. Nga ihany aneno ny teny hoe midirangany e. Ka tsy nole hoe alika enino nampidirako anareo angeny fa mba ahafahanareo mandrehatra amin'ny voalohany ty fandarana mandeha ato amin'ny radio ty. Fandarana inona zany raha sefa? Eny tokoa raha sefa. Etres mahakasika ny famboliny. Sady momba ny volo tsaramaso foana zay no nyresahany tato ato. Marina hoe mipetraha angana aloha e. Misaotra ringaroa. Ka isotra zany ndray ve? Tafaray zany ny tisy manako. Mba ataovy mafimafy raha sefa fa tsy eny tsara amin'ity feo anareo rolako no. Etres eno tsara ary ary mipetra tsara ianao raha loty fa any amin'ny boksa ihany boksa faly miarabanao zay namana Rasolofo.
faly miarabanao fanjary faly miarabantsika mpanaraka nyity fandarany teto amin'ny radio Manira-tany. Anisan'ny manitikitika ny mpiaino mikasika ny fambolena tsaramaso na manarasy lofo ny aretina na ny bibikely izay manimba ny tsaramaso. Mba azonao tany saina aminay ve hoe inona re ny aretina tena mpamelon'ny tsaramaso? Tena aretina hitantsika eny an-tsaha zany amin'ny aretina amin'ny ankapobeny zany mahazo ny tsaramaso isan'andro dia le alazona ozy tsika na misy miteny hoe lagaly. Zany any amin'ny tahony zany manomboka mimaina dia tafiditra tanteraka zany le aretina efa velo le tsaramaso tonga dia mifolaka ho azy fotsiny na tonga dia mavo ny raviny. Ary amin'izay fotoan'izay zany dia tsisy ninona azo atao amin'ilay tsaramaso tsony fa ohatran'ireny tratran'ny karazana homamiady an'ireny le tsaramaso rehefa tafiditra io alazona io. Izy io manko dia karazana entina avy amin'ny herin'ny hafanana sy ny tsy fampian'ny rotsan-korana zany matetika mahatonga an'io aretina io. Ny aretina faharoa mahazo ny tsaramaso zany dia misy ataontsika hoe tavolo. Izy io moa zany tena karazany aretina mpahazo ny volo rehetra fa ny tsaramasony koa zany ohatran'ny tsy dia matohatra an'io aretina io. Ohatran'ny volomboloina ohatran'ny misy vondan-dihazo zay eny am-potsin'le tsaramaso ambany ravina na eny amin'ny fotony ambany. Dia ao koa zany hoe ireo karazana hoe bibikely satria ny aretina sy ny bibikely zany dia matetika miara-dalana foana eo amin'ny sehatra ny fambolena. Ka ny bibikely izay tena mpamely any tsika dia ao aloha voalohany indrindra mbola vao izy vao manomboka maniry dia misy ataontsika an'ilay hoe fano izay mihinana ny fakan'ilay tsaramaso. Mamy amin'io biby io zany iny fakany vao maniry dia any no haniny. Any ambanin'ny tany zany aloha iny biby anankiray iny fa rehefa afaka amin'iny biby iny zany le tsaramaso ka maniry tsara dia miditra amin'izay indray tsika hoe ramerina. Dia rehefa tafiditra indray io ramerina io dia ao anatin'io ramerina io zany no miteraka antsika hoe ramangorona. Ary vao tafiditra ramangorona io zany dia misy fetraikany any amin'ny famoazan'le tsaramaso. Io zany tena zavatra mahazo ny tsaramaso ny aretina sy ny bibikely. Misy karazany maromaro zany fa ny tena netiko eto aminareo fotsiny zany hoe izay fahitantsika andavanandro eny an-tsaha eny zany no tonga dia nasehoko anareo teo. Raha izay ary zany karazana aretina sy bibikely izay mamelony volo tsaramaso, misy fiarovana ve azo atao mba tsy ho tonga amin'izay aretina na bibikely izay le tsaramaso? Etsaka zany ireo fiarovana na fiadiana amin'ny bibikely. Marian'ny tona nefa hita amin'ity fandarana eto amin'ity asa tsy toloina ity dia miezaka tsika hatrany zany mba manao an'ireo karazana fanafody ara-boajanahary. Zany hoe manao ady gasy zany tsika eto mba ny zavatra eny manodidina tsika ihany dia ahafahantsika miady amin'ny bibikely na miady amin'ny aretina. Misy toromarika maromaro zany reto aloha apetraka. Voalohany indrindra aloha eo amin'ny aretina. Amin'ny ankapobeny tsika dia mijery hoe manina ny tsaramasonay vao maniry kely dia lasa mavoravina na lasa makina ny tahony. Ao moa zany le aretina dia efa noteneniko teo aloha hoe misy karazana aretina. Kanefa itiany koa zany ao atsika tatsaha zany aza dia mifadoka loatra amin'ilay tonga dia aretina io fa misy zavatra roa zany eo anatin'io na aretina io na tsy fampiana amin'ny tany bilentsika io. Misy zavatra tsy ampy takin'ilay tsaramaso dia lasa miteraka aretina ho azy zany lasa ohatran'ny hoe mavoravina ilay izy. Ka nananao zezika betsaka tsika kanefa ao anatin'ny zezika nampiasaintsika iny misy zavatra tsy ampy dia tsika matoky fa hoe ny zezika ara-dalàna tsara tokony masaka tsara ny tany nefa ahoana no mbola mavoravina ohatran'iny tsaramaso. Ka ny zavatra roa reo zany na aretina mahazo ny tsaramaso tsika na misy zavatra tsy fahampiana ao anatin'ny tany io zavatra roa reo. Voalohany indrindra zany dia tia ny zavatra tokony mareny hoe zavatra ara-boajanahary no ampiasaintsika eto zany hoe zava-maniry eny an-tsaha eny ihany ny tsika edina amin'io aretina io. Toy izao ary ny zavatra apetrakintsika. Any amin'ny zezika tsika zany dia efa mametraka an'ireo karazana fiarovana an'ilay aretina hiditra amin'izay zavatra volentsika ankoatra ny tsaramaso. Dia manao komposty tsika ao anatin'ny komposty io dia tsarofa fa misy an'ireo karazana singa samihafa ahafahantsika manomana an'ilay fanafody hiarovana ny volontsika tsy ho tafiditry ny aretina. Ao zany ny ravina voandelaka, ao ny ravina konsoda, ao ny ravina tefrozia. Izay efa tsy zoviana amintsika izany fa ireo anisan'ny taharo ampiasaintsika amin'ny komposty. Nefa amin'ireo no tena misy an'ireo karazana fongicide na fiarovana. Amin'izay zany tsika mba maivamaivana koa ny fihetsekan'ilay aretina zany raha mahazo an'ilay tsaramaso. Izany hoe rehefa manao an'ilay komposta zany tsika dia mila mampiasa ravim-boandelaka na konsoda na tefrozia zany ao anatin'ilay afangaro amin'ilay komposta. Izay zany anisan'ny fiarovana an'ilay volo.
zay indrindra nitera tokony ataotsika zany satria ireo zavatra io zany fa hitantsika any amin'ny adigasy ireo zavatra nytononiko teo reo zany le karazana engrais very reo nefa ao anatin'ireo engrais very reo zany no ahitantsika an'ireo karazana singa entina ediny amin'ny aretina. Ndray apahatelon'ny compostika zany tokony atanan'ireo taro reo zany hoe tsika tsy ahitan'ireo ndray miaraka mety ravina vandelaka fotsiny hitantsika mety tefrozia fotsiny mety consoda fotsiny raha mahita azy rehetra mitambatra moa tsika dia tsy manina fa ndray apahatelon'ny compost zany dia tokony atanan'ireo singa ireo akoatran'ireo bozaka maina sy ny taokatsaka sy ny ana zay ampiasaintsika anatin'ny compost dia tokony atanan'ireo zany iny zany zavatra tena zava-dehibe voalohany indrindra ty efa mametraka dia melotsika zany edina amin'ny aretina. Lazaina hoe tany aloha zesipahatra azo ampiasaina amin'ny fambolena tsaramaso izany tsaratsara kokoa zesipahatra sa le compost. Raha ny tena izy aloha zany zao dia ny compost no tsara indrindra hatramin'izao satria tahiry eo anatin'ny compost io zany na ny tsiron'ny compost io zany dia feno tanteraka zany hoe raha mijery an'le amin'ny zezibazantsika hoe MPK dia hitantsika eo anatin'ny compost zany le MPK tena feno fa voajanariny koa zany le MPK ataontsika amin'le compost. Zezipahatra mako matetika dia na tsy voaro amin'le hipetrahany mety tanin'andro mety amandona lava dia tsisy tsirony tsony zany hoe misy fa maivana ny koa zany tsiro ao anatin'ny zezipahatra noho ny compost. Tsaratsara ny koa zany mampiasa compost raha afaka manao tsika rehefa tena tsy afaka manao moa dia azo zezipahatra iny alaitsika dia makatsika ravina vandelaka na ravina tefrozia na consoda zany afangaroy amin'ilay zezipahatra zany rehefa tsy afaka manao compost tsika sosikevitra roa zany reo mbeko refanja. Dia ianao ny teny tery am-piandohana hoe mety misy tsy fahampiana ny mahatonga n'ilay tsaramasontsika azon'ny aretina raha ohatra zany ka zezika compost no ampiasaina afaka manome fatra ve ianao raha compost no ampiasaina na zezipahatra ihany koa no ampiasaina. Raha iara zany no ataoko hatreto dia ao anatin'izay zany tsika tokony anana hoe eo amin'ny 10 sibika eo zany sibika lehibe ampitomboana tsikelikely isaky ny fotoam-pambolena zany dia mampitombo an'ilay fatrana compost tombo isa-taona zany fatrany ampiasainao amin'ilay ohatra hoe rayary io zay zany aloha raha jerevantsika ny eo amin'ny fatrana compost iny amin'ny tany zay tokony hovolentsika zany hoe rayary no ataontsika ohatra teo dia 10 sibika lehibe zany ao anatin'ny rayary. Dia raha ohatra ndraika zezipahatra raha zezipahatra zany somary manatombo kely satria manenjika ny fatran'ny singa ao anatin'ny compost zany zezipahatra dia mampiasa 10 sibika tsika zany. Dia mankarak'izay koa zany mikasika ny zezika ihany zany mba tsy andeha hisy fanantenana antsika zany eo amin'ilay hoe ampiasa compost nefa manahoana ny vokatra hiakatra tsy zany mareo ketona hoe rehefa apetraka foana eto amin'ity fandarany ity fa tsy mety ny mametraka alohan'ny compost ao anatin'ny tany indrindra hoe mbola misy fotoana maharitra voambolitsika fa lasa disy fanantenantsika rehefa ve satria za mampanantenanareo hoe sady mametoky anareo fa hoe tsara konkoa ny compost za koa tsy midika hoe ratsy ny zezipahatra fa raha ohatra afaka manao compost tsika zany matetika mamboly raha ivolana mialohan'ny ambolena miasa tantsika dia tonga dia mametraka zezika dia tia ny zavatra tsapantsika hoe tonga ny tena fotoam-pambolena zay rehefa raha zavatra volentsika osaosa kely fa tsy araky ny eritreretantsika azy hoe atanjaka sy ho vokatra. Inona ny antony apetraka foana ny antony dia hoe azo apetraka meloa ny zezika fa ireo karazana ahidratsy ny vokatra meloa dia efa lan'iny ahidratsy iny zany le tena tsiron'ny zezika fa lefa faikan'ny zezika sisa no amboletsika dia avetsika disy fanantenany hoe tsy mety le compost na tsy mety le zezipahatra fa farafa aingany zany herinandro na 3 andro meloa alohan'ny ambolena no ametrahantsika an'le zezika amin'izay fotoana zay tsy midika koa iny zezika iny vao mipetraka ao anaty tany dia tonga dia raisin'le voly amin'izay le zezika afaka mitsika tsara mamonjy an'ireo karazana nofo tany ahafahany mame tsiro any afaka ny zavatra volentsika. Anisan'ny fiarovana amin'ny bibikely sy ny aretina zany le zezika nampiasaintsika izay mbola misy hafa ve fiarovana ihany koa ankoatra ny zezika? Ny tena zava-dehibe ka maloha dia hoe ny tena fiarovana ankoatra ny zezika zany mba hahafateno ny masom-boly izay ampiasaintsika. Matetika masom-boly efa misy karazana atodim-biby eo anatiny iny no volentsika ka tsara zany mba masom-boly voafantana zany tokony mba jerentsika petraka amin'izay tsika hoe inona koa raha mifanafody tena tonga ho vatana ataontsika. Mbola fiarovana ve zay? Mbola fiarovana zany sady ady amin'ny bibikely. Fiarovana aloha zany ataontsika voalohany indrindra
ny konsoda zany tena matonzisida matanjaka indrindra zany a sady fiarovana amin'ny alazona fiarovana amin'ny aretina mame ohatra ihany hoe raha konsoda raikilao a raviny a tototsika zany a dia apetrakitsika ao anaty sio plastika tokony 20 litre reny zany a dia ampifangarona tsara am'le rano zany le izy dia saromatsika plastika zany dia to amin'ny toerana tsy dia azon'andro loatra zany fa mitakotakona isaky ny 2 andro tapantsika dia manafangaro kely an'io zany a dia memiva ihany zany io lokon'io konsoda io mevaly mainty izy a mesy maro misimisy fofona kely izy a dia saromatsika indray dia afaka 2 andro tapany a dia manao an'izay tsika zany eo anatin'ny tapabolana zany raha manam-paharetantsika zay vo afaka mampiasa an'io fanafody dina amin'ny aretin'io petraka amin'ny fantany konsoda fotsiny ve dia mazaka tena amin'io fanafody io misy fangarony kely zany reto a makitsika paraky efa voatoto hoe netseny io zany raha misy raha tsy misy moa dia makarazana laveniny tsika io lavenina ao patana io zany ireo zany a raha am'izay rano 20 litre zay a dia tokony eo amin'ny tapaky ny kapokambary reny zany a le lavenina malemy tsara dia ampimelanzena amin'ny fotoana efa 20 andro efa vita zany zay a vo manafangaro azy zany efa ampiasa mihitsy zany tsika vo mampiasa n'io lavenina io na paraky ary ny fatran'ny paraky zany a ataotsika eo amin'ny 20 grama eo zany paraky manko somary maherihery dia 20 grama zany a vovoka paraky 12 litre zany zay inona moa ny ilaina an'le paraky na lavenina ao anatin'io lavenina io na paraky io zany a dia misy karazana hoe fitazomana ny ranon'le konsoda mba tsy ho lasa amin'ny tany fotsiny izy a fa tonga dia mba hiditra any anatin'le hoditsy le voloboletsika ireo zany zavatra tokony ampiasaitsika dia mavita eo amin'ny 20 ara zany zay 20 litre zay izy manko a tsy ti azo atao tena betsaka zany a ohatran'ny hoe fanafody ampiasaina rehetreny hoe tsy azo atao 10 dozy zany na 10 fatra fa zay 20 litre zay dia mavita amin'ny 20 ara eo dia voalaza hoe ny ravina tsy tokony ho tondrahana dia tondrahana ve zany izy amin'ity tsika zany dia efa mariaka etona foana fa na fanafodiana ampiasatsika na fanafodiana ataotsika dia tsy fanondraka mihitsy zany a eo velan'ny ravina ty amin'ny tratry ny andro na tratry ny hazavana fa tsy maintsy eo ambadiky ny ravina foana zany no ampiasaitsika zany hoe miaraka amin'ny hazo kely zany tsika dia manainga an'le ravina iny a dia eo ambadiky ny ravina efa napetraka foana moa hoe raha zay no ataotsika hoe apetrakitsika ty ambonin'ny ravina ty amin'le tratry ny hazavana zany na tratry ny masoandro zany a le fanafody dia na io fanafody iny a vo raiky hiteraka fahamaizana dia andoro an'le ravina zavatra volentsika manakarak'izay koa lasa ny rivotra sy ny masoandro fotsiny le fanafody fa tsy tonga any amin'le zavatra volentsika ireo zany mahatonga ny hoe maninany any ambadiky ny ravina amin'izay kotsika rehefa any ambadiky ny ravina ohatra tsaramaso ihany nipetrahany resakitsika eto moa dia mahazo an'in'le taombeny ampovoany iny zany le ranony zay tsy voatazon'ny ravin'le taramaso zany dia mahazo an'iny taobeny iny dia mahazo hatrany amin'ny fotony any amin'ny fakany any zany hoe tonga dia miady amin'le fototra retina mihitsy zany a ty fanafody adigasy ataotsika ty dia inona zany ny tena fotoana metimety kokoa anaovana n'ity fanafody ity voalohany indrindra aloha dia amin'ny marina aloha zao dia efa tsy mety a satria mbola misy an'le ranonando io ranonando io manko a indraindray a manao an'le fanafody tsika dia lasa an'le ranonando le efa aveo le fanafody a fa tsy tafapetraka amin'ny zavatra tsabotsika fa ny tena mety zany ny tolakandro a no ampiasaina dia afaka mipetaka tsara le izy a paraparain'ny andro any ao amin'le voloboletsika ka raha ohatra ny hoe manondraka zao le olona dia amin'ny fotoana tsy fanondrahana zany nanaovana n'le fanafody zay zany ny tena mety mihitsy satria raha tsika zany rehefa fotoana anaovana n'le fanafody dia tsy manondraka mihitsy ntsika mandritra ny 420 ora ndray andro zany zany efa atokana mihitsy ny amin'izao manao fanafody a dia amin'izao zany tsika tsy manondraka dia inindre mandeha iny ihany ve no ampiasana n'ity fanafody raha ao anatin'ny faharetany tsaramaso manko eo amin'ny 2 volana sy tapany 3 volana eo zany faharetany dia tokony eo amin'ny 3 eo tsika zany mampiasa an'le izy ny zahana fotsiny zany mba elanelana isaky ny tapabolana zany a farafahaingan'ny fotoana anaovantsika an'le fanafody fa tsy atao isan-kerinandro raha ohatra kosa indray ary namana rasy lofoka efa miahitra zany le aretina felo an'le izy a dia io ihany ve no ampiasaina miezaka foana zany tsika mitady an'le hoe edina amin'le aretiny mba hanalan'le fototsy-aretina amin'le tsaramaso zany satria io zany ny tena toe mba ivelomantsika dia tavatsika hevitra ny anatsarana azy mandrakariva voalohany indrindra hoe mampiasa an'ireo karazana zava-maniry tsika eny an-tsaha zany a matetika tsy dia hitatsika hoe ahoana moa ny tokony ambolena zany a mbola mametraka iny fa ty mahavoadalo ty manko sady fanafody bibikely ty a ny fiarovana koa tsy hidirany aretina raha eny an-tsaha eny zany tsika
de azotsika ataotsika manilanilana kely a eny ambon'ny sahantsika eny amin'ny tamboly eny zany a ny mavoadala io mavoadala io mantsy a de miaro an'ireo karazana biby kely a zay mitondra ny aretina mipetaka eo am'le ravin'le zavatra volentsika ary raha sanatry moa tena tsy mahita hevitra tsonytsika de le tena vo miseho ny aretina zany a de ohatra ny aretina voatabia zany a rehefa tena tsisy hevitra tsony le aretina fa votafiditra de asorona tonga de ngotana mihitsy zay faritra misy an'izy zany vo miseho mihitsy zany izy hoe tsy voatohatra tonga de asorona mihitsiny a de am'izay fotoana zay anao amin'ny fotoana nasorana azy iny anao a tsy mikasika am'ireo voly hafa mbola salamy reo zany fa miala tanteraka ary iny zavatra asorona iny zany tena asorona miala tanteraka amin'ny faritry le tamboly de dorana le zany a edina am'le aretina. Misaotranao indrindra na manara-solofo nitondra zay torohevitra zay ho an'ny mpiainao tsika mbola misy afaka kely ve tianao apetraka mampiatra tsika zany mba mahita hoe mety na tsy mety amintsika le izy fa ny tiako zany de hoe mba mahazototsika tsirairay avy a mampiatra an'izay zavatra resahantsika eto a de vitatsika ny vokatsoany ka de mirarosoa atsika rehetra zany a mba hanampahazotoana am'izay zavatra rehetra ataotsika amin'ny sehatra ny fambolena. Saotra tompoko. Tapitra sahady anga izy teo raha zefa ye ahoana mifandrenisanareo mivady azy so ihany fanakaty fa saiky ralody ihany nandeha taty maty antoka raha ohatra ka nijanona tany mazava tsara le fomba fiarovana sy niady amin'ny bibikely rangaroa zahay vo azoko tsara le nilazainao ndray andro riry ngara zefa le hoe ny am'le konsoda sy ny ravim-bondelaka ampiasaina ny voly defroziako nylazainy teo tena tsara sady fanafody fiarovana zany izy io no fanafody fitsabona amin'ny aretina sy ny bibikely ihany kokono de tokony ampifangarona am'zezipahatra ihany ko zany reny fa ahoana tsara moa le fomba fikarakarana n'le fanafody teo mba avereny kely tokoa raha zefa enoa miara-mamirina zany tsika ka ianao ny tena azo antoka hoe mahavita azy tsara ka no etesy zao hoe ravina konsoda voatoto 1 kilao zao izy alona amin'ny rano 5 litatra ao anaty sio plastika ka io ndray a mandritra ny 5 andro de arona isaky ny 2 andro sy tapany mandritra ny 5 andro io de hoe rehefa tapitra 5 andro de makaparakitsika na lavenina afangaro am'le fanafody efa nalona de ahoana tokoa mondray moa le fatrany teo iny le raha miry le retsy tsy miainy misy mba avereny refinareo ro lahako zao hoe lavenina tapaky ny kapoka ho an'ny konsoda 5 litra zay tadidinao tsara zay lavenina tapaky ny kapoka ho an'ny konsoda 5 litra raparako kosa indray no ampiasaina zany raha io no afangaro aminy a de paraky 20 grama isaky ny 5 litatra 20 grama isaky ny 5 litra tadidiko am'izay zaiky de iny a no anorahana ny voly fa saingy zao raha mampiasa an'ity le pulvérisateur raha io no ampiasaina zany a zany hoe le fitaovana le fasina fanafody irendrindra de aleo tatavanina aloha le fanafody zay vao arotsaka ao anatin'io fitaovan'io am'izay matsy a mba tsy tsetsina zany le fitaovany zay mihitsy de iny faikan'iny ko azy zany lazainy teo hoe azo anaovana komposta ndray fa tsy ariny ary aloha averiko aminareo lafa hoy izy hoe ny fanafody 5 litatra de ampoan'ny tany 20 zay tena mienka le raha miriko fa de tandremo tsara ny raha lody fa ao ambadiky ny ravina no ametrahana ny fanafody ozy teo fa tsy atao hoe eo atapon'le ravina tratry ny masoandro iny tadidiko re zany de nitolo-akandro no fametrahana ny fanafody amin'ny volo tsaramaso samy mahavita azy nareo mivadika
fa zao isa tapabolana ihany farafahaingany no anaovana ny fanafody ary intelo ihany no anaovana an'izay mandra-piakatry ny vokatra zay mihitsy de zao koa aleo kosa raha matomba hiteny fa teo anao foana ny sihatra zay indray ralody alefaso ny tenin'ny seralody volena mavoadala eny atsefatsefa ny fambolena tsaramaso eny mba hirovana azy amin'ny aretina sy ny biby kely de mibotana avy etrany de dorana zay hita fa tratry ny aretina na ny biby kely mba tsy amindra amin'ny hafa-tsony zay firovana daholo zany tena zay mihitsy firovana daholo zay de zao tsy mamboly amin'ny toerana takotakona sy ny toerana tsy azo ny rivotra ihany koa ay mihitsy tokoa de aza dino aza manondraka mihitsy amin'ny ariva sy amin'ny alina zay mazava mihitsy izy teo ringarofa misaotra indrindra hotahin'Andriamanitra tsy sorana fa zao raha tianareo ny ahita vokatra tsara dia ataovy avy hatrany fampiarana miankina amintsika ihany zay ihany fa teo boksa na risika atsika hiditsangana tato an-trano fa ratsy zany tsy tratratsika ny fandaharana iny atretondray ry aloha ny fiarahantsika masitoma no fampiarana samy hotahin'Andriamanitra sika rehetra misaotra ny ekipa ny feo amin'ny fanantenana ny arana atotosa ny fandaharana na manao fanjany nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto niaraka tamin'ny Aritiana ny antsoroka ny lafin'ny teknika tompona andraikitra Elion indray mitantso AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana manakaiky ny fiainantsihita manakaiky ny fahafatesana izany ireny lohateny lesitsika amin'ny tean'io ity miaraka aminao an-trano ny mpiaramianatra aminao Eliandre amin'ny tanysoa inona ny tianambara amin'izany lohateny izany ao anatin'ny fitarainana nataon'ny mpanao salamo izany rehefa tena latsaka lalina ny famoizam-po izy ireo Andriamanitro efa ho faty anie izahay izay nge raha lasa ny aim-pasana tsy afaka midiranao ntsony tsy afaka mibebaka ntsony fa amin'izao zay efa mba miverina aminao zay fa mba enoy mivavaka raha tsorona dia tahaka an'izany no ny vitarainan'ireo mpanao salamo rehefa tena latsaka amin'ny akiviana lalina izy vokatry ny toejavatra avelan'Andriamanitra iseho mety ho fisedrana mety ho vokatry ny adalana andenga isika hijery santionany vitsivitsy amin'ny salamo faraika amby efapolo ny voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra salamo faraika amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra fitaraina n'ilay ampahorian'ny olo tsy tia sy ny sakaiza mamadika zava-dozy zany salamo nataon'i Davida izy ity sambatra izay mahatsiaro ny malahelo Jehova monjy azy amin'ny andro fahoriana Jehova hitandrina sy aro azy tsy ho faty atao sambatra ambonin'ny tany izy ary tsy mba atolotra ao amin'ny sitrapony fahavalony Jehova no anazy eo ambonin'ny farafara hitsabona azy nandriany rehetra eo amparariny dia hovanao hoy izaho Jehova
manondrafo amiko sy trano ny fanahiko fifananota taminao a. Ny zavatra lazainy Davida eto a dia zavatra ny ainany nosoratany zany ho voatahiry eo amin'ny tenin'Andriamanitra izay ho vakitsika andraisantsika lesona sy hery amin'izao fotoana izao. Ijery anankiray indray isika amin'ny Salamo 8:7 ka hatramin'ny 12. Salamo 8:7 ka hatramin'ny 12. Ho vakitsika ny hatreo amin'ny 9:9. Fanjaranao mamaky azy manontolo. Fadiboko ny fahoriana ny fanahiko ary ny aiko manakaiky ny fiainany tsy hita, zany hoe manakaiky ny fahafatesana. Natao isan'izay midina ny andavaka aho ary efa tahaka an'izay tsy manan-kery. Efa nafoy ho any amin'ny maty aho tahaka an'izay voavono mandry ao am-pasana izay tsy tsarovanao intsony fa voafongotry ny tananao. Efa nametraka ahy any andavaka ambany indrindra ianao, ao amin'ny maizina dia ao amin'ny lalina. Ny fahatezeranao manindry amafy ary ny alondranonao rehetra azeranao amiko. Efa nampanalavirina ho an'ny olona mahazatra. Efa nataonao fahavetavetany eo masina voahidy aho ka tsy afaka mivoaka. Dia toy izantsika amin'ny Salamo 2:7 ka hatramin'ny 5. Salamo 2:7 ka hatramin'ny 5. Falevoko setroka ny androko ary ny taolako mahamay tahaka ny foroana. Taninona tahaka ny ahitra ny foka malazo. Fadiniko na dia ny finanankanina aza no ny fisentony foko. Ny taolako miraikitra mioditro, ny androko dia tahaka ny aloka efa mandroso ary efa malazo tahaka ny ahitra. Fitaraina ny olona izay lasaka lalina ao amin'ny famoiza-po, vokatry ny famaizana na vokatry ny fisedrahana izay avelan'Andriamanitra ho lalovany zany. Tsy Andriamanitra mahafony Andriamanitsika, fa tsarotsika fa matetika ny zanak'Israely no mitaraina rehefa tratry ny fisedrana mafy, dia miverina indray amin'ny adalana rehefa mahazo fitahiana, dia mitaraina indray, dia tahaka an'izay hatrany. Ka manana ny rariny Andriamanitra raha miezaka mamantsika ao amin'ny saina izy ireo ny lesona tokony ho voarainy, satria ao anatin'ny fahoriana ihany ny tena mandray lesona ny olona. Fa rehefa milamina dia manadinodino an'Andriamanitra. Raha mbola tsy tompony ampitsosika riavana ary tsy tompony aintsika, dia aoka tsy atoko tena, aoka tsy irehere, fa ny firehirehana milohan'ny fahasimbana. Efa natsapa tahaka n'izay tsapan'ireo mpanao salamo venao teo amin'ny fiainanao. Rehefa manafainy zanany Andriamanitra dia avela ny hatra amin'ny zanany vokatr' izay nataony. Kanefa izao samy hafa ny hoe fisedrana avelan'Andriamanitra handalo amin'ny zanany tahaka ny nahazo an'i Joba, sy ny famaizana ataony ho fanairana ny zanany hiverina aminy amin'ny fibebahana, samy hafa ireo. Fa nahoana dia mamelesona ao anatin'ny fahorian'Andriamanitra ary miaino ny fibebahana tao amin'ny fo. Salamo marobe no maneho ny hevitra fa navelan'Andriamanitra iseho ny fahoriana noho ny tsy fankatoavan'ny zanak'Israely. Aseho an'ireo vavaka fangatahana, fanafahana amin'ny aretina sy ny fahafatesan'ireo, fa tsy afa-miala amin'ny fahoriana eto amin'ity zao tontolo izao ity ny zanak'Andriamanitra, na io vokatry ny fisedrana, na io vokatry ny famaizana. Saingy tsy mitovy velively ny olona mandalo sedra sy ny olona mandalo famaizana. Andriamanitra dia mampianatra antsika amin'ny alalan'ny boky ny soratan'ireto mpanao salamo reto, ny mpanoratra salamo reto, fa azotsika atao koa izany manao fitarainana mitovy ny amin'ny taon'izy ireo. Tena hita hoe akaiky an'Andriamanitra izy ireo, dia rehefa avy eo nandao azy matsiaro nahazo famaizana na mandalo fisedrana mafy, dia hitanao ny fomba fitarainany fa olona mahatoky an'Andriamanitra izy ireo, fa miaino ho Andriamanitra io, fa isika no adalana nalavitra azy, mbola miaino antsika izy. Tahaka n'ilay zanak'adala ny mpanao salamo, rehefa ritra ny fananany rehetra vokatry ny adalana nataony niaraka tamin'ny namany tany a, namana koa moa mandao rehefa tsisy nininona eo aminao, ny omby mahitsy le lafin'ny namana ny fiteny, dia natsiaro ilay rainy izy izay be fitiavana, nananatra azy foana fa dia lasa ihany izy nandeha. Dia fantany fa raha miverina izy
dia tsy anda azy le rainy. Olombelona mpanao tamin'ny tafy finofo soraza mandray ny zanany izay miverina aminy. Maika moa fa ilay Andriamanitra izay namorona namonjy atsika nanaiky ho faty isolo atsika. Raha lavitra azy ianao amin'izao fotoana izao dia aza manaiky ampifendrofendrony Satana. Rehefa misy feo mibitsika ao aminao, izay ilay atao hoe feo ny fanahy masin'Andriamanitra, mitonanao hiverina, na manao ahoana fahotana vitanao, faratsiana vitanao. Rehefa tapa-kevitry niverina amin'Andriamanitra ianao dia avelany tanteraka ny fahotanao. Mandray anao ho zanany izy, tahaka ny tsy nanao ny aninona mihitsy. Omeny fiainam-baovao ianao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia fiainana hitondra fiadanam-po ho anao mandrakizay. Raha mamaky ny Salamo 107 isika 9:7 Salamo 107:7 dia hitantsika eo fa manaiky ny mpanao salamo, ireo mpanoratra ny salamo, fa mety mitondra retina ho an'ny olona ny fahotana. Dia noho izany no iresahany ny amin'ny famelan-keloka izay angatahana amin'Andriamanitra miloha ny fanasitranana. Andriamanitra no ambaran'ny Salamo 7:20 fa mitondra ilay mpanao salamo eo am-bavahoana ny fahafatesana. Mario tsara nefa fa na fitarainana feno fahasahiana indrindra aza ny soratana hitantsika eto ao anatin'ny vavaka ataon'izy ireo dia miariary fa maneho finoana zany fitomaniana izany, zany fitarainana izany. Fa raha velan'Andriamanitra ao amin'ny fiandrianany iseho zany fahoriana izany dia azony atao koa ny mamerina milaoniny indray ny fiadanany zanany. Rehefa tena latsaka tamin'ny fahakiviana izy teo am-bavahoana ny fahafatesana dia tsaroany ireo fahagagana nataon'Andriamanitra, fahalemem-panan'Andriamanitra, feno fitiavana, fatokiny ary ny fahamarinany. Zany hoe na dia matsapa ho voakapok'Andriamanitra sy ilay mpanao salamo, ilay mpanoratra ny salamo eto, dia mbola mifahatra amin'Andriamanitra ihany, satria tsapa ny fitiavana io Andriamanitra io, fantany fa famaizana zao mahazo azy zao, antso ho amin'ny fibebahana. Na dia matsapa ory sy kivy azy izy dia tsy mandany fitiavan'Andriamanitra, fantany fa Andriamanitra no an'ny famonjena ho azy, afaka mamonjy azy eo amin'ny toerana izay misy azy. Asehon'ireo antso ataony fa tsy ny fahoriana ihany ny fantatry ilay mpanao salamo, fa fantany tsara koa ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy ary tsy mifanipaka moreoreo reo. Raha fitinina dia izao ny famelan'Andriamanitra ny fahoriana iseho sy ny fanafahany zanany rehefa mibebaka dia fanehoana ny fiandrianany lehibe, mitondra fanantenana ny fahafantarana fa mifeny toe-javan'Andriamanitra ary afaka manome vahaolana eo amin'ny toerana izay tsy ahitantsika vahaolana mihitsy. Rehefa mamaky ny Salamo 7:20 eo ampisaintsainana ny fahorian'i Kristy isika dia talanjona ny amin'ny alalan'ny fitiavany izay nanekeny hiditra ny varavaran'ny fahafatesana mba hahafany misolo heloka antsika taranak'olombelona. Eto am-pamaranana ny lesitsika amin'ny tean'io ity dia manasanao hieritreritra ny amin'i Jesosy eo amin'ny azo fijaliana sy ny areta ny fahoriana noho ny fahotana. Niaritra ny fahoriana mafy indrindra izy, eny mafy indrindra noho izay niaretantsika Andriamanitra tao amin'i Kristy, ary tokony hitaonantsika ho amin'ny fibebahana tanteraka izany. Ho zava-misy eo amin'ny fiainanao sy ny fiainako an'izany. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.